aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Asa mampisaotra an'Andriamanitra. Asa mampisaotra an'Andriamanitra. Hitantsika ato amin'ny epistily ho an'ny Filipianina toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 1:12. Asa mampisaotra an'Andriamanitra. Zany no misongadina hitantsika eto. Maneho ny fisaorana an'Andriamanitra nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Filipi, taria-reo dekôna sy ny loholona. Hita taratra tao amin'ireo fiangonana no tarian'ny dekôna sy ny loholona, ireo asa mampisaotra an'Andriamanitra ireo. Ambaran'ny Paoly apôstôly fa raha vao mieritreritra ny fiangonana ny Filipi fotsiny izy, dia efa velom-pisaorana an'Andriamanitra. Raha vao misaina sy mitodika any amin'ny fiangonana any Filipi izy, dia matsiaro misaotra an'Andriamanitra. Reto antony vitsivitsy reto no antony izany fisaorana izany. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra izy noho ny asa maneho fiomonana ao amin'ny fiangonana. Tena tsapan'ny apôstôly Paoly fa niombona tamin'ny fitorinan'ny filazany tsara ireto fiangonana reto. Zao no ilazany manao hoe amin'ny andininy 5, noho ny firaisanareo hampandroso ny filazany tsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Mahatsiaro zany asa fiombonana tamin'ny fitorian'ny filazany tsara zany apôstôly Paoly. Asa miombona ao amin'ny asa tsara dia indro misaotra an'Andriamanitra. Fa tsy tamin'ny fitorian'ny filazany tsara ihany no nanehoany ny fiangonana zany fiombonana zany, fa niombona tamin'ny apôstôly Paoly koa izy ireo, na tamin'ny fampianarana, na tamin'ny fanenjehana nahazo azy, na tamin'ny zava-manahirana mahazo azy. Satria aza tonoina fa any am-pifatorana ny apôstôly Paoly zao manoratra ny epistily ho an'ny Filipianina izao. Ary zany no hitenenany eo amin'ny andininy 7 hoe fampiombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra, na amin'ny fifatorako, na amin'ny famaliako afa-tsy ny filazany tsara sy ny fampianarako hahamafiorina azy. Zany hoe na ny kafaliana na amin'ny fizaham-toetra dia hita taratra mandrakariva izany fiombona ny fiangonana tamin'ny mpitory filazany tsara, tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izany, ka indro velom-pisaorana an'Andriamanitra ny apôstôly. Fa tsy izany ihany no hitantsika ho anton'ny fisaorana an'Andriamanitra, fa ambara ihany koa fa misaotra an'Andriamanitra ny apôstôly noho ny asa tsara izay ataony fiangonana. Ny andininy 7 hatramin'ny 10 dia hitantsika taratra izany hoe asa tsara izany. Faritan'eto fa izany asa tsara izany dia asa mba hahatonga ny mpino ho madio am-po, hahatonga azy tsy hanatsiny amin'ny andron'i Kristy, hahatonga azy ho feno voninahitry ny fahamarinana, ary hahatonga azy ho feno fiderana an'Andriamanitra. Ny antsoina hoe asa tsara zany ka mampisaotra an'Andriamanitra dia ny asa tsara izay ataon'ny mpino mitodika amin'Andriamanitra, asa izay maneho fiombonana amin'izy Andriamanitra, asa maneho ny firaisan'ny mino amin'Andriamanitra. Raha ohatra zany jerena ry havana dia zao, sady miombona amin'ny mpitory filazany tsara ny fiangonana, no miombona amin'Andriamanitra, ka izany no mahavelom-pisaorana ny apôstôly Paoly noho ny amin'ny asa izay nataon'izy ireo. Ho antsika koa ry fiangonana malalaka, mandehana toy izy zany
asa nataon'ny fiangonana tany Filipi izany mba homendrika ny hisaorana an'Andriamanitra izay rehetra nataontsika, ny fitenitsika, ny fisainantsika, ny ataontsika, ny ao anatin'ny fotsika dia maneho mandrakariva izany fisaorana an'Andriamanitra izany, izany fiombonana na amin'ny mpanompon'Andriamanitra na fiombonana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay izay any an-danitro. Misaotra anao izay maneho mandrakariva ny voninahitrao sy ny famirapirantanao eo amin'ny fiainanay manontolo. Ary tamin'ity androany ity aza dia henonay indray amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny asanao mahagaga tsy ho takatry ny sainay visavisaina, fa maneho fisaorana anao zahay ny amin'izay rehetra efa vita sy nataonay rehetra. Ankehitriny izay Tompo dia misaotra anao amin'ny asanay, misaotra anao amin'ny fanomponay, misaotra anao amin'ny fanekenay ny hafatra ao Andriamanitra rehetra izay ataonay. Fa mivavaka izahay mba ho ambinina ao Andriamanitra amin'ny fitorinan'ny filazany tsara atao rehetra. Eto izay dia mivavaka manokana ho an'ireo mpitory filazany tsara izay miatrika fanenjehana indrindra any amin'ireo tany izay tsy mbola tafiditry ny filazany tsara, any amin'ireo tany izay misy ady, any amin'ireo tany izay anjakan'ny fivavahana hafa, ka mandroaka sy mamono ny mpitory ny filazany tsara. Anao miombona fo amin'izy ireny izay Tompo, iombonana amin'ny fanjakanao Andriamanitra ny valim-potio azy ireny. Dia mamanginy isan-tokantrano ianao hiainany sy hanatanterahany ny asa tsara araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.